Netin-tsena ho an'ny mpamily fiara fitateram-bahoaka teto tapitanànan'ny Mahajanga. Ny andro ny fa 20 ny volana Jiona lasa teo iny. Araka ny voalazan'izy ireo, nanomboka tamin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny maraina ihany koa no niasa izy ireo hitatitra ny vahoaka teto tapitanànan'ny Mahajanga. Ny zotra faha-7 sy ny zotra faha-3 izay mampitohy ny bord de la mer sy ny Antanimalandy amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny no tena nahazo olona maro raha ny voalazan'izy ireo. Raha oharina tamin'ny taondasa nefa dia azo lazaina fa vitsivitsy ihany ny olona nandeha tamin'ity fankalazana ny fa 20 ny volana Jiona ity. Anisan'ny olana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka tamin'ity andro ny fa 20 ny volana Jiona ity. Ho an'ny olona izay lafim-piodina tahaka ny Anny Belobaka dia eo bazary kely Antanambasoatema no farany andehanany ireo bus ireo ka miverina indray eny amin'ny bord de la mer. Tsikatra ihany koa tamin'ny fotoana io fa misy amin'ireo fiara fitateram-bahoaka zotra faha-3 no nampiakatra ny sarandalana Valjatoriary. Na eo aza izany ny lamina amin'ny ankapobeny ny famoivoizana teto atapitanànan'ny Mahajanga.